Antaranja taekwondo kosa moa ny ITF io dia ikarakara fifananana ihany koa izy ireo amin'ny farany volana aogositra iny sy ny sampana fezama sy ny section Tanavila Ranomary Mandrakoa no anombana izay fifananana ho an'ireo firaisana enina eto andrenivohitra izay ho an'ny firaisana fahaenina manokana ary dia efa manomana fatratra izay etsika izay izy ireo. Ho tanterahana any amin'ny faran'ny volana aogositra any ny fifananana ifanandrina n'ireo firaisana enina eto andrenivohitra eo amin'ny taranja taekwondo ITF. Ny sampana fezama sy ny section Antananarivo renivohitra no tompomarika amin'ny fikarakarana ity fifananana ity. Ho an'ny firaisana fahaenina dia omaly sabotsy no nanomboka ny fampivondronana ireo mpiatroka mba hitiliana izay andrafitra ny ekipa hiaro ny voninahitry ny firaisana fahaenina. Tokoa ny hetsika karakarain'ny taekwondo ITF eto amin'ny boriboritany fahaenina eto amin'ny firaisana Ambohimanarina zany. Ny tanjona zany isy fifananana inter arrondissement ho atao zany ho ataon'ny taekwondo ITF izay fandrombona ny fiezama sy ny section Antananarivo renivohitra taekwondo ITF ka manomana zany izahay ireo combattant na mpiatroka eto amin'ny boriboritany fahaenina hiatrika izany fifananana inter arrondissement zany. Dia nanao zao fampivondronana zao izahay efa nanomboka tamin'ny volana marsa zany no fifampiatsoana dia amin'izao fotoana zao ao anatin'ny fanomanana tanteraka zany dia ny toerana anatanterahana ny fanazarantena angambany dia omeko ny Rafalimanana Emile izay tompona lecteur teknika eto amin'ny boriboritany fahaenina zany. Tenanay moa mpandrindra ao anatin'ny fiezama taekwondo ITF zany. Fantanina farany ho anao anana combattant solitena firy zany firaisana fahaenina ao anatin'ilay compétition inter firaisana. Ny firaisana fahaenina zany dia manana ny combattant rehetra ao anatin'ny kategoria manomboka any amin'ny 30 kg 30 kilao zany dia ny 70 kilao, 70 kilao, ny 12 kilao, ny 4 kilao, ny 7 kilao, 2 kilao, ny 2 kilao ary ny 20 kilao mihoatra. Anananay daholo zany sokajin-danja ireo ananany firaisana Ambohimanarina moa zany ireo sokajin-danja rehetra ireo. Eo amin'ny vehivavy dia manana ihany koa ny firaisana Ambohimanarina zany hatreo amin'ny sokajin-danja 70 kilao zany. Ny ambanin'ny 70 kilao zany misy eo amin'ny vehivavy hatrany amin'ny 20 kilao miakatra zany misy eo amin'ny lehilahy. Eo amin'ny taranja eo amin'ny tolona ihany koa na ny fihetsika mirindra zany ananany firaisana Ambohimanarina daholo koa ny sokajy rehetra. Manana club tia taekwondo ITF Ambohimanarina ny firaisana fahaenina izay manana mpiatroka hatrany amin'ny 500 any. Manana mpiatroka araka izany Ambohimanarina saingy manana olana kosa ireo mpianatra amin'ny fanamiana entina manao ity taranja ity. Fotoan'izao dia tena araka le tenenina teo hoe navondrona dia tena vondrona ary matanjaka satria hery marobe no hoeto ary efa nisy ireo mpanao mpiatroka taekwondo antriny ela mipetraka teto amin'ny firaisana fahaenina amin'izao fotoan'izao izy mivondrana voray ao anatin'ity club tia Ambohimanarina ity. Ny fanomanana ny fanazarantena zany dia velatra tokoa satria Ambohimanarina velatra dia niezaka mihitsy ihany koa izahay zany tsy natao toerana tokana no anaovana ny fanazarantena fa nozaraina toerana anankiroa dia misy eny amin'ny faritra Akazomanga ho an'ny kapany atsimo zany ary misy ny faritra eto amin'ny Anosy izay misy atsika ity ho ety amin'ny farany avaratra. Mizahana mihitsy izay zavatra izay satria lavitra araka voalaza teo midadasika ilay Ambohimanarina ka mijaly ny ankizy indraindray sendra hariva ny entraînement sahirana izy dia manjary lasa vato misakana nefa ireo ankizy ireo dia manana finiavana ary manana faniriana mba te hitovy amin'izany taekwondo ITF amin'ny namana nahoana moa raha mba te hitovy ny taekwondo ITF any ivelany any mihitsy. Nandritra ity fampivondrona ity dia nisy ny fampisehoana fahaiza-manao ireo mpianatra izay nitarihan'ny Bosabom Maurice.